Tsy nampiova ny abetsaky ny mofo lanin'ny mpivarotra iray ao anatin'ny ray andro ny fisiany fampiakarana zato ariary amin'ny vidiny tsingany iray amin'ny mofo dipaina. Ho an'ity mpivarotra iray eto Ankadindratombo ity, mbola nahatratra zato ny isan'ny mofo dipaina lafiny omaly. Fotoana izay nanombohana ny fampiarana tamin'ny fomba ofisialy moa ny saran'ny mofo dipaina ho 400 ariary ny singany iray. Misy anona loatra ohatrany teo ihany. Tsy dia misy fivana hoe misy any manontany fa hoe ohatriny misy sasa mandeha moa farany maly a dia mitovy amin'ny mofo lanina isaky ny lahady ihany lahady. Izy io aloha raha izao dia somary ngeza, hitanao lasa lava be, lasa lava. Fa io hoe tsy moatry afaka anaty tapa-bolana ihany dia hiverina amin'ny taloha ihany. Mpamokatra mofo tsy lavitra ity tsena ity no akany mofo. Izany mpamokatra mofo izany raha toa no mamatsy mofo eto amin'ny tanàna Ankadindratombo sy ny manodidina azy. Raha ny hita manerana ireo tsena teto Andrenivohitra, nisy fitomboany ny alehibehan'ny mofo iray araky ny fampanantenana efa nataony fikambanan'ny mpamokatra mofo dipaina.